Raha ohatra hoe tokony hisy présenter ianao, de inona no ilazanao ny tenanao zany androany? Sahirana be am'zay fanontaniana zay satria maro rantsana be ny zavatra atao. Na ao anatin'ny satria ohatra hoe manana orinasa kely aho zany zay vadiko moa zany no tena ao anatiny zay ao anatin'ny akanto. Mandray olona koa manana toerana andraisan'olona rehefa olona hijery momba ny tenany hoe tia mahatapatatra kely momba ny hoaviko aho. Na manana olana be aho tsy voavaha mihitsy de misy karazana fahalalana eo am-pelantanako ka ampihariko mba ahafahana manampiana olona ohatran'izay. Misy zavatra mafimafy zany hoe tsy hitako manoratra, mikaroka, tsy hitako loatra zay itenenana hoe iza moa zany fa ataokitaoko eo daholo. Zany hoe zay rehetra zay manome an'le hoe mikaroka ny momba ny kolontsaina malagasy. Zay rehetrarehetra zay de ny fototra de ny kolontsaina malagasy daholo. Ny zavatra rehetrarehetra notononiko teo de amin'ny kolontsaintsika daholo mihitsy. Na ny zavatra vokariny ao anatin'ny orinasanay de tena hoe ao foana zany le hoe ny kolontsaintsika ny antsika no asandratsika. Tsy misy firenena na ray ka tena anantena hoe hivelatra na androso na ho lasa lavitra raha tsy manana azon-damosina zany hoe manaja ny fomba amam-panao manana ny kolontsaina. Raha vao io no rava de efa rava zay le firenena. De ilaina zany ny tarihana ny indrindrandrina ny tanora ankehitriny mba hiverina amin'ny loharan'ny poirany mba mahafantatra hoe izy satria maro loatra ny zavatra ratsy ahely ery momba ny kolontsaintsika zany ohatrany hoe rehefa kolotsaina malagasy de zavatra ratsy nefa tsara tena mamy tena mahafinaritra rehefa indrina moa zany fa mahita olona hoe mahay manazava azy.